rano zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy petipetina. Zay fantatra raha teo fony tsy mbola ary ny fanorenana zao tontolo zao. Fa efa naseho tamin'izao andro farany zao noho ny aminareo. Izay mino an'Andriamanitra amin'ny alalany any dia ilaina nangana azy tamin'ny maty ka manome voninahitra azy mba hiorena ny finoanareo sy ny fanantenanareo amin'Andriamanitra. Amen. Io teny io no ifampizarantsika amin'ity andro anio ity. Inona moa no antony ty fifampizarana androany ity? Ny antony dia zao. Ao anatin'ny école de ministère zay ao anatin'ny formation pastorale dia mianatra mikasika an'ireo inona moa boky voalohany anankidimy izay nisoratan'i Mosesy Genesis ka hatramin'ny bokin'ny Deutéronomia zany. Dia ohatrany hoe mifamezivezy be ao amin'ny sofiko sy eo amin'ny masoko le fanambarana rehetrarehetra. Dia ny ankizy koa zany manao an'ilay izy dia be toriteny amanjato no mifamezivezy eo masoko eo dia lasa tafapetraka ihany koa any anatiko any dia lasa misy hitaritan'ny tompo ahy koa ao anatin'ilay izy dia zay mba tiako ifampizarana aminao androany. Ity tenin'ny Petera ity dia mino fa efa tsy vitsy aminareo no mahafantatra azy. Taloha mba jerena hoe mamaky baiboly nareo atsangany tanana zay mba efa naheno an'io no farafaratsiny indrindra. Petera voalohany fa maromaro. Dia izy io ohatrany hoe resantsika sy vakitsika ohatra le izy dia fantatra reo fa tsy zavatra mora simba na mora loha tahaka sy zava-poana tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanafahana nareo fa nyrasoan'i Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema. Dia ohatrany hoe enotsika amin'izao le izy dia ohatrany raisitsika arak'izay fotsiny. Ohatrany hoe zay zany izy, zay zany le fanambarana. Eny rasoan'i Jesosy raha lafo vidy raha tsara tena ohatran'izao tena ohatran'izao ka. Fa io resaka io dia misy antony mihitsy Petera matoa manao fampitahana amin'ny volafotsy sy ny volamena an'ilay rasoa an'i Kristy. Misy zavatra zany izay tsapany Petera ao anatin'le izy. Le izy zany tsy zavatra teneniny fotsiny, tsy zavatra ambarany fotsiny, ilazany amin'ny olona izay mpiaino sy izay mpanaraka azy hoe lafo vidy ny rano Jesosy. Fa misy zavatra izay niainany Petera, misy zavatra izay iainany, misy zavatra izay tsapany ao anatin'ilay tontolo izay iresany azy. Inona ny anton'le izy? Satria ny antony dia zao: i Petera dia jiosy, Petera dia hebreo. I Petera dia mahafantatra tsara ny ataontsika hoe valeur na ny alafosam-bidy ny fahotana. Petera majiosy azy izay tsy fantatro moa hoe tamin'ny fotoana nanoratany an'io mety efa tafakatra any 80 taona tany ho any izy tamin'izany fotoana zany na 70 taona. Dia fantany tsara hoe ny aina tao ambany fivavahana jiosy izy mandra-patonga ny fanamasina, dia ny aina tao anatin'ny fombafomba jiosy rehetrarehetra izay misy rituel be deaibe na misy fombafomba be deaibe izay atao ho famelan-keloka. I Petera izay manambara amin'io zany dia tsy tahaka atsika jentilisa izay tsy mahafantatra ny valeur ny fahotantsika. Fa amintsika jentilisa, ny atao hoe jentilisa dia zay firenena rehetra ankoatran'ny jiosy dia jentilisa daholo. Fa amintsika jentilisa dia ohatrany hoe manao fahotana ianao dia samy vitavita ho azy eny fotsiny. Mandainga ianao sy ny olona rehetra mandainga daholo hoe. Nisy fotoany ngiajakisana nijangajanga dia rehefa tratra ambody omby ngiarainy nijangajanga dia ozy izy ny felatsininy hoe za ozy izy dia lehilahy tsotra ihany zay nanao ny fanaon'ny lehilahy rehetrarehetra. Zay no felatsininy, zay ny excuse ngiarainy. Zany hoe maivana amintsika, zany hoe tsy tena tsapatsika ny avesatra sy ny alafo vidy ny fahotantsika io, tsy tahaka n'ireo jiosy ireo. Fa ireo jiosy ireo dia nitezaina nanomboka tamin'ny vanim-potoana izay nanomezana ny lalan'i Mosesy ny alafo vidy ny fahotany tsirairay avy.
Mandainga izy misy vidiny zay. Mangalatra izy misy vidiny zay. Miteny ratsy izy misy vidiny zay. Mikasika zava-padiny izy misy vidiny zay. Mikasika biby maty izy misy fatinalika etsy zany ka mikitikitika an'io de efa misy vidiny zay fa tsisy miala mainy zany. Raha mandeha fadim-bolana ny vehivavy misy vidiny zay. Misy zavatra kely misy nana ohatra mivoaka tampoka amin'ny tananao na misy vaina misy tsy fantatro mipotra misy vidiny zay. Ny zavatra rehetrarehetra tao anaty tontolo-pivavahany Israely izay natao hoe maloto amin'le fomba fivavahana de misy vidiny avokoa. Manomboka azonao ve ilay izy? Amintsika le izy tsy de araka le azaiko teo mba nandanga kely fotsiny aka mbola asiany sasany ary hoe langa masina. Rehefa langa de langa tsisy azany masina zany. Rehefa mandanga de mandanga. Rehefa manaonao foana de manaonao foana, rehefa manao kolikoly de manao kolikoly. Misy vidiny daholo regny teo amin'ny Jiosy sy teo amin'ny Israely. Zay etsehana rehetrarehetra de misy vidiny daholo. Mahazo zavatra avy amin'Andriamanitra ianao misy retour iny zavatra iny. Misy retour iny zavatra iny. Isaky mihetsika ianao tsy maintsy mandofa folo-karena. Isaky mihetsika ianao tsy maintsy mandoa fanatim-panonerana. Isaky mihetsika ianao tsy maintsy mandoa karazana fanatitra be de be. De io fahotana io vidiana lafo io. Rehefa misy fotoana ianao manota de lasa ianao tsy maintsy manatona mpisorony. De miresaka ampisorony ianao de tsy azo ekena ny fifonanao raha tsy hita eny amin'ny endrika ao mihitsy hoe tena mifona nena marina resao amin'Andriamanitra talamina. Hitanao ohatra le olona le manamboatra dossier reny. De tena matena sahirana be mihitsy fa tena mila ohatran'izao, tena mila ohatran'izao. Zany ny vidim-pahotana teo amin'ny Israely. De manatona ny mpisorony izy de tsy maintsy aseho. De rehefa manota ry zareo de misy fotoana mihitsy Andriamanitra tena manoro hevitra sy manome lalana mihitsy hoe mila fifadikanina zany. Mila fidiana. Mila mitafy lamba fisaonana zany. Zany lamba fisaonana zany tsy ohatran'ny antsika hoe maintimainty ny atao hoe lamba fisaonana. Fa ny atao hoe lamba fisaonana teo amin'ny Jiosy lamba malailay. Inona ny antony le lamba malalay mba heninao tsara mihitsy malailay mihitsy zaho fahotako zany. Ay, magdidy daholo vatako. Eno ny vidiny, eno ny tombam-bidiny, eno ny valeur ny fahotana. Natao tsapan'ny Israely. Amin'izay ry zareo tsy afaka mihetsiketsika. Amin'izay izy matahotra. De ozy izy Paoly hoe isika de voageja tao anatiny zany lalàna zany mandra-pahatonga ny finoana. De eno mipetera mihitsy. Eno mipetera mihitsy tao anatin'le resaka. Ny alafosambidiny zava-bitany izy ireo sy ny vidiny zavatra zay tsy maintsy alohany isaky ny mihetsika izao. De lasa amin'izay petera efa antitra amin'izay izy. Efa taona maro ny ainany tao amin'ny fivavahana Jiosy ary taona maro ny ainany teo ambany fitondran'i Jesosy Kristy. Eno ny sy tsapany fony ny fanahiny ny momba azy rehetrarehetra. Fa ry Davida reny na mihira reny hoe misaoran'i Jehovah ary fanahiko aza misy adinonao fitahiany rehetra. Ie, zay mamela ny elokao rehetra. Ie, fa misy vidiny. Fa tsy mamela ny elokao de samy mody. Tsia, na Davida renao misy vidiny. Na Mosesy arenao misy vidiny. Fa petera matsapa amin'izay an'ilay zava-bitany Jesosy. Hoe fahiny izay tao amin'ny fivavahana Jiosy. Isaky mihetsika mandoa vidim-pahotana. Fahiny izay tao amin'ny fivavahana Jiosy. Ozy izy fanambarany teny ao amin'ny bokin'ny Hebreo hoe ny fanatitra ny ranjana kombilasy ny laveno mbatotro mbivavy eny de tsy manadio fahotana akory. Inona ny dika zany teny zany hoe verimaina ve ny fanatitra zay ataon'zareo? Non, tsy zay ny dikany. Fa ny fahotana zay vidiny sy aloha vidy tamin'izany fotoana zany de ny fahotana zay atao ety ivelany any. Fa zao ny ambaran'ny bokin'ny Hebreo hoe tsy manadio fieritreretana kosa ozy izy reny fanatitra ireny. Zany hoe nanota ny vatatenanao, tsy maintsy vatatena moa zany ny manota. Fa tsy ny fanahy mihitsy no andeha ina moa andeha hikasikasika biby maloto
naikasikasika seza izay misy vehivavy mandeha fadim-bolana teo aminy na anao zavatra hafa tahaka an'izany fa ny vatana dia tsy maintsy vatana ihany koa no rituellement atao ara-pomba madio zay ny diovina dia zay ny voadio zareo tonga eo anatrehan'Andriamanitra vita le sakrifisy rehetrarehetra vita ny fanatitra zay aterinao dia ny vatanao fotsiny kay madio tao anatin'le izy fa ny fanahinao mbola mijanona voaloto ary ny fanahy mbola mijanona ho any fahaverezana ihany fa rehefa tonga amin'izay Jesosy dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza izay nivaketsika teo ny rasoan'i Kristy toy ny ranjanak'ondry tsy misy kilema no manadio anareo any amin'ny bokin'ny Hébreo izy milaza hatramin'ny fieritreretana rehetra rehefa tonga Jesosy raha lasianabavy miala fosambidi ny zavatra izay nataon'i Jesosy Kristy ho antsika dia tsy manadio ny vatantsika atonga antsika azo valim-bavaka atonga antsika enon'Andriamanitra vavaka atonga antsika andray zavatra avy amin'Andriamanitra misy teny zay ny amin'ny testamenta taloha milaza zavatra toy izao hoe aoka tsisy ho avy ao anatriako Jehovah raha tsy mitondra fanatitra fa rehefa tonga Jesosy dia izy no fanatitra tokana izay netiny izy tena ny teo anatrehan'Andriamanitra ananatsika rehetrarehetra kosa izay ao amin'ny Kristy accès lalana ny amin'ny famindrapon'Andriamanitra rehetra ka zara manatona an'Andriamanitra dia tsy mila fanatitra na inona intsony tsy mila fividianana na amin'ny fomba ankolaka na amin'ny fomba mivantana le teo zany le fomba fividianana anazy na ianao manao fanatitra dorana na ianao mampijaly tena ampisehonao amin'Andriamanitra fa tena zao tokoa ary tena nanenina tokoa ary tena ratsy mihitsiny zay le tenen'Andriamanitra ambokin'ny Isaia 9:20 iny rehefa miresaka fivadikanina izy hoe nareo nge fady haniny fa maninona ozy izy ny ataonareo ihany ny ataonareo zay tianareo ihany mbola ataonareo no fifadiana tahaka izany va nisitraka ozy Andriamanitra dia andro ampahorian'ny olona tena zay ny eritreretin'ny olona fa isika rehefa ho amin'ny Kristy Jesosy dia tsy mividy an'izany zavatra zany intsony le zavatra zany eo foana le fahotana misy vidiny foana fa Jesosy ny nandony vidin'le izy azonareo ohatrany ianao zany nona dia taloha ianao mandovola isakafona fa rehefa tonga Jesosy tonga dia nalohany daholo vidy-tsakafonao rehetrarehetra raha zay zao voaraitsika fa alibe mihitsy tsika hoe voaloha daholo vidy-tsakafonao amin'ny Carlton alleluia tonga dia azotsika mihitsy le resaka hoe ahoana misy abonnement à vie olona firy ny anary ary ve mahazo mitondra sase abonnement à vie zay ny dikan'io ary zay no azon'ny Petera zay no takatry ny intelligence amin'ny Petera hoe efa voavidiny Kristy daholo ny momba rehetrarehetra zay no mahatonga amin'ny Petera namoaka amin'izay tamin'ny vavany an'io fanoharana io hoe tsy vola fotsy na volamena satria efa maro loatra ny ondry sy ny osy izay efa maty sy ripaka hatrizay naha-Petera amin'ny Petera fa mbola tsy navidiny fahotany ihany le izy tonga dia takatry ny intelligence amin'ny Petera amin'izay hoe tena na vola fotsy volamena ary mbola tsy havidy an'ity raharaha ty fa tena tsy tafavoakytsika tsy vita le izy tsy possible le izy dia zay nanafatra farany eo ambokin'ny asan'ny apôstôly 5:20 misy lehilahy ato izay mitady indray amerina ny gentlisy ho ao ambany lalàn'ny Mosesy izay tsy zakatsika na nirazantsika nentina dia mbola tedaviny reto olona izay atao hoe atokony fariseo ireto secte des pharisiens ao anaty fiangonana dia misy secte des pharisiens misy olona mitsangatsangana misy olona zay ataon'ny Paoly hoe raha lasandoka zay ataon'ny Paoly hoe zay avy amin'ny voafora dia mirediredy nefa ao anatin'ny fiangonana ihany takatry Petera ny alafo vidiny zavatra izay natao taminy
androany te hizara aminao ihany koa fa tsy moramora ny vidim-pahotantsika, tsy moramora ny vidim-pahotantsika, tsy moramora ny vidin'ny natiora-pahotantsika izay efa nolovaina avy tamin'ny Adamo, izay mipetraka ao anatin'ny fotsika ao, izay mifamatotra tao anatintsika tao. Tsy moramora ny hividanana antsika ho afaka amin'ny fahotana dia lasa tsy andevo intsony, fa ny rasoan'ny Kristy toy ny ranonjanak'ondry tsy misy kilema irery ihany no nanafaka antsika tao anatin'izany gadra-pahotana zany. Tsy moramora ny vidin'ny zavatra izay ataontsika isan'andro io, na ny eritreritrintsika io izay mandehandeha etsy eroa, mivily atsy eroa, mieritreritra zava-poana isaky mihetsika, tsika menomenona io ny amin'ny fiainana. Verinao fa tsy fahotana moa zany, fahotana nge zany. Vao misokatra io vavantsika io, no masotsika mandehandeha io, misy fahotana foana io. Efa resantsika eto hoe vao mijery olona anankiray fotsiny ka hafa ny fomba fijery azy. Vao misy fotsiny hoe dainko zany izy. Fahotana ny anaran'izay, na tsy nitenin'inona ary vavanao ny masonao efa nanota. Vao misy fielonana kely fotsiny mandeha eo amin'io fijeritsika io, efa fahotana zay. Fa ny olona ao amin'ny Kristy efa voavidy daholo zany zavatra zany. Ny zavatra tenenitsika izay mandratra olona io, izy amintsika mbola tsy nandratra olona, izy amintsika mbola tsy nanafotoana olona, izy amintsika mbola niteny zavatra ka hoe nyary efa amiresaka. Niteny tenin'Andriamanitra zao ka niteninao mamsira mandrakariva mba hitondra fahasoavana ho an'izay miaino. Fa izy amintsika ny sahiteny hoe ny anakosa pastera tena mamsira foana. Za vao mifoto tonga tena le fahavaliko reny ary ataoko bonjour. Tsikitsiky be mihitsy raha misy olona mahafinaritra dia za. Tsisy manana an'izany. Fa io vavantsika io dia ozy fanambarany Solomona mihitsy ny laza hoe misy olona ne mandefa lefa teny tsy tsaroana ka toy ny fanindro ny sabatra. Da tsangano ny tanana izay mbola tsy nandefa teny tsy tsaroana ka toy ny fanindro ny sabatra. Fa za aloha tsy anangana. Zany zavatra zany nge raha lasena bavy, fahotana daholo e. Fahotana manampy fahotana ary tsy mitsahatra mihitsy isika amin'ny vanim-potoana rehetra izay iainantsika. Mandra-pialatsika eto amboniny tany dia misy zavatra foana ny anatintsika any mahita fanondranana foana. Ary io na firy taona le olona na firy taona, ohatrany hoe arakaraky ny ito amboniny taona ary vao mainka manondrana. Mahavariana raha ny analizy tsotsotra arakaraky ny mabe expérience ny tokony mampahendry, fa ny antsika olombelona arakaraky ny mabetsaka ny expérience vao mainka mampanondrana. Vao mainka mahavariana mihitsy hoe fa ty olo ty tsy efa 40 taona ny aina ny teto amboniny tany mbola voafitaka amin'ny zavatra kely oatra zany ihany. Fa izay sika olombelona ary zay no zavatra zay novidiny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy zavatra mora simba sy mora loha toy ny volafotsy sy ny volamena. Ny olona rehefa tena nandray marina, ny jiosy tsy manana an'izany évangile de prospérité zany. Satria efa sarobidy loatra amin'ny zareo zany resaka famelan-keloka zany. Eritreretinao zany zavatra ny ianao nge ohatrany hoe olona mpandohetra foana hatrizay ny ainanao dia amin'ny fotoana anankiray ianao tena tenenina amin'izay hoe tsy tatovaketra tsony ianao. Teny gasy zany a. Tsy tatovaketra tsony ianao manomboka izao, tsy mandohetra itsony ianao manomboka izao. Mba azotsika azo moramora kokoa na andofa trano ianao hatrizay ny ainanao. Manao hoana no ina moa fofinaina voaka amin'ny vavanao rehefa mitsofoka amin'ilay trano voavita. Le trano amin'io mbola tsy milalitra akory. Fa mieritreritra fotsiny hoe tsy mandofa trano tsony no manomboka izao. Afaka mihitsy ohatran nisy vesatra mavesatra be ny ala mihitsiny. Dia misy katsikatsy miodina amin'izay hoe le vola hofatrano taloha anaovantsika an'izao, anaovantsika an'izao, anaovantsika an'izao. Nefa rehefa avy eo tsy mandeha arak'izay akory le fandehany. Gaga indray avy eo fa ahoana rehefa tsy nandofa trano tsony mbola tsy nahangona ihany fa inona ary ny tranga. Fa ahoana ny fandehan'izany? Fa zay mihitsy le zava-bitan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ho antsika. Manala lay vesatra rehetrarehetra dia tsy misy intsony. Dia eny Petera mihitsy zany zavatra zany hoe tsy toy ny
volafotsy ny volamena, volafotsy ny volamena, mora simbo zany ozy Petera. Maivambidy ihany zany, fa ny any eloko rehetrarehetra voavela daholo, afaka fahotako rehetra, dia ampiravoravoko amin'Andriamanitra izany. Rehefa tsy azon'ny olona zay zavatra zay, tadidinao zay ohatra hofatrano zay fa zay mora tadidinao zay. Fa rehefa tsy tadidinao zay zavatra zay dia mila vaniny amin'ny zavatra hafa ianao. Tady zavatra hafa foana ianao. Fa rehefa amin'ny fotoana anankiray ianao mieritreritra an'ilay hofatrano tsy aloha intsona, masosotra le olona ao tokotany ao, masosotra le manipy rano ao amin'ny anonao, le olona miteny ratsy atsy, fa zao aloha farafaratsiny mba tsy mandofatrano tsony aloha. Saotra Andriamanitra, saotra fonany amin'iny fimenomenomana iny. Alatsiny. Ny vidiny vitanan'i Jesosy Kristy atsika tsy zavatra mora simba sy mora loha tahaka volafotsy sy ny volamena. Ho zany resaka taminao teo hoe ny Israely tsy miraharaha zany évangile de prospérité zany. Tsy mandeha any aminy zany, fa ny zavatra lafo vidy eo aminy tena hoe voadio tanteraka, tena tsapany zareo zany. Tsika rehefa tsy miorona ao anatin'izay zava-bitan'i Jesosy lafo vidy izay ny fosiny fanahintsika. Rehefa tsy tsapatsika zany zavatra zany, dia inona ny zavatra miseho sy ny zavatra mitranga? Lasa mitady zavatra hafa isika ametrahana ny fifaliantsika. Lasa tsy mafaly le fiainana satria misy an'izao, satria misy indro kely, satria misy tsy mahafinaritra, satria ny ray aman-dreniko tsy tia, satria ny vadiko manao an'izao, satria ny zanako maditra, satria za tsy nahazo promotion, satria ny vola tsy ampy miditra ato amiko ato. Misy antony mihitsy matoa Petera manambara ato amin'ity Petera voalohany ity hoe ry rahalahy eo, fantatrareo anefa tsy zavatra mety ho simba tahaka volafotsy volamena ny vitanana anareo. Inona moa dika zany? Fampatsiahivana foana ao anatin'io tontolo-piaina atsika io, ny asarbidy ny fividianan'i Jesosy atsika. Raha voarainao marina ny famonjena, tena zany foana resana amin'ny tompo hoe ataovy tafapetraka ao am-poko mandrakarivo zany Jesosy aho. Fa raha voatsy zay no mipetraka ao anatin'ny fotsika, dia mitady zavatra hafa foana ity olombelona nofo ity, satria zay ny atao hoe nofo. Ny nofo dia misy filana mandrakarivo, ny nofo dia misy fakapanahy mandrakarivo. Somary diso kely moa zany ny resaka iny, fa zay fomba fandikana amin'ny teny malagasy hoe fakapanahy. Fa raha ny marina tsisy idirany amin'ny fanahy mihitsy ny zany zavatra zany, fa nofo no alaina, nofo ny tantena. Dia io nofo io mitady zavatra hafa foana. Rehefa milamina ny ato dia mitady zavatra hafa indray izy. Milamina indray ty dia mitady zavatra hafa indray izy, dia tsy tanteraka mihitsy ny fifaliana. Hozy izy ny tenin'i Jesosy nilaza hoe tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Fa raha vao tsy mitoetra amin'ny fitiavako ianareo dia tsy ho tanteraka ny fifalianareo. Inona ny fitiavako anareo? Ny fanolorako ny aiko avotra isolo anareo. Manomboka ho faty izy dia manafatra sy miresaka amin'ny mpianatra an'izay an'izany zavatra zany. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao, dia manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Tamin'izany fotoana zany tsy fantatry ny mpianatra hoe hanolotra ny ainy ahoana ary ty mpampianatra anay mahafinaritra be ty, dia hamonjy ny sakaizany ahoana, fa nga zay misy loza manantanona anay, fa nga izahay misy problema izay mitady hamono anay. Tsy azo mpianatra zany. Fa rehefa maty Jesosy, nitsangana tamin'ny maty Jesosy, nandray ny fanamasina ry zareo. Hozy amin'izay Jesosy nilaza ny fanamasina teny mpananatra zay hoe raha ny ray amin'ny alalako, izy no ampatsiahy anareo ny zavatra rehetra zay nilazaiko anareo. Manomboka ny sokatra ny saina izy ireo, dia fantatra izy ireo dia vakivava amin'izay izy hoe zaoka ny dikan'ilay izy. Tsy misy manana fitiavana lehibe toy izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Satria maninona? Atao inona fiainana lavabe eto ambonin'ny tany? Nefa andova fahaverezana mandrakizay, nefa hijaly mandrakizay, dia lasa amin'izay Jesosy Kristy nandray an'izay toerana izay. Tsy hanome anao fifaliana vetivety, tsy hanome anao volamena maharitra vetivety,
tsy hanome anao volafotsy maritra vetivety ny Israely nomena an'izay tiany rehetrarehetra fa menomenona foana isaky ny mihetsika leo mihitsy Mosesy ary na za tsy teo Mosesy ary fa raha za manokana vao tany Egypta dia efa nariko tany miverina avany mahita miracle ary zareo tonga ny sahona any amin'ny zareo mihitsy isy sahona mihitsy amin'ny Farao feno sahona tratra le pression avy any amin'ny Farao izy dia zao ny tenenin'ny Farao zao manomboko zao satria mafilony hebreo asaivo sady manangona amin'ny lolo manao briky indray menimenina indray ry zareo raha Mosesy zao ve dia rariny zay zany ampinareo fotsiny ny asanareo tsy afaka miasa koa fa nareo fa antitra be ve zay fotsiny mijaly eto noho ny amin'ny teninareo sy arona tsy mino mihitsy ry zareo zany zavatra zany ny zavatra izay iaina ny Israely izay nanino izay nomena fitahiana izay nomena fahombiazana izay nomena volafotsy izay nomena volamena voaka avy tao Egypta ngery zareo feno volamena nanaraka azy fa nga zany nampiorina ny fony tamin'Andriamanitra nampidirina tao amin'ny tany Kanana izy nomena azy ny zavatra rehetrarehetra tsika dia malala fa Israely dia firenena voata ary tsy maintsy voata izy satria izay ny promessin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izay ny faneken'Andriamanitra tamin'ny Abrahama tamin'izy nyresaka tamin'ny Abrahama hoe zao Abrahama miala teto ianao miala amin'ny tany rainao miala amin'ny firenenao miala amin'ny ankohonanao mandehana amin'ny tany izay ho atoroko anao fa za lehibe anao dia ho aminao nitahiana firenena rehetra dia ataoko tahaka ny kintana ny taranakao raha misy mahisa ny kintany dia isa ihany koa ny taranakao mahazo fitahiana ry zareo fa nga zany mampiorina ny fony amin'Andriamanitra misy olona mieritreritra hoe raha tahianao ao Andriamanitra mampiasa le ina moa vavaka Jakoba izy Andriamanitra raha tahianao aho ka ho averinao eto amin'ity toerana ity ka ohatran'izao ka ohatran'izao ka ohatran'izao dia anao ohatran'izao fa tsy miazona ny olona zany zavatra zany rehefa ny fotsika tsy miorina ao anatin'ny zava-bitany Jesosy izay sarobidy indrindra teo amin'ny hazo fijaliana rehefa tsy voaraintsika zany zavatra zany na ho tahiana hatramin'ny sofinao ary ka mivokatra ny apotsofinao ny fitahiana zay ataonao rehetra mahomby daholo vao resahanao ny olona tonga dia manaiky daholo ianao indray ny leo rehefa aveo malaka leo ale olona manaiky fotsiny mila 19 fotsiny reny zao tsy mafaly anao zany tsy mafaly anao ny fahombiazana satria mahomby kely amin'ny zavatra ray ianao dia mitady zavatra hafa indray sa vao nahita zavatra ohatran'izany mihitsy statut an'olona izay mivavaka izy fa tsy afapo mihitsy zany olona zany tory filazany tsara izy fa tena mijery azy hoe tena mitovy ary fe Jesosy voaraina sy ty rahalahy ty mbola ataoko rahalahy ihany izy aloha satria izy mitory filazany tsara dia mamisy mandresy latra ny zavatra resany fa tsy afapo zany manangana nyty asti izy efa directeur amin'le orinasany anankiray manangana ray hafa indray izy le vola zany volavola kelikely tsy dia hanina matsiaro an'le orinasana grand restaurant anankiray zay tena variana mihitsy mitsofoka ao anatin'izy raha vola miodina atao amin'ity orinasa ty ve dia mbola tokony hivarotra yaourt fait maison fa le orinasa ngeda be ny vola miditra ao angamba ny faravaratsy ny 20 millions isan'andro fa misy yaourt fait maison ao anatin'le izy dia gagabe na hoe tena tsy mety afapo mihitsy zany fa kofina hatramin'ny farany mihitsy le resaka io raha namana io efa directeur amin'le établissement anankiray dia mbola mitady vola amin'ny alalan'ny ina moa appel d'offre etsy ero dia manao zavatra be dia be manao proposition atsy ary dia tato ato indray hitako nanangana restaurant indray ngaray dia ny akoatran'izay dia mbola en préparation na tezina doctorat indray ngaray nijery azy mihitsy fa tsy mahafapo ve zany zavatra rehetra zany fa inona daholo no ilana an'izany zavatra rehetrarehetra zany misy anohanana ao anaty satria maninona tsy nivoky an'ilay tsy voavidy ny volafotsy ny volamena dia tsy inona fa ny famelan-keloka izay omeny Jesosy Kristy dia lasa mitady foana ny fanahinao dia kitikitiany devoly foana zay fanao n'io devoly io zay ny atao hoe pakafanahy
ho an'ny olona miresaka hoe Jesosy Kristy faty hanina, Jesosy Kristy ny antony fadiany hanina, dia tsy ampatonga azy atanjaka be na ampatonga azy anao mirakla, fa ho alainy ny devoly fanahy lioka toko faefatra no misy an'izany tantara zany. Ary fanahy dia nitondra ny Jesosy tany inefitra mba ho alainy ny devoly fanahy. Dia inona ny netin'ny devoly teo aminy rehefa tonga tany inefitra izy? Zay tsy ananany. Zay ny système ny devoly. Inona ny tsy ananany Jesosy? Mofo. Dia lasa izy nanatona. Raha zanak'Andriamanitra ianao, avadeo mofo ty vato ty. Zao mivaly tenin'i Jesosy. Tsy mila mofo avovoky. Za afaka mamadika an'io mofo, gâteau, cake, zay tianao rehetrarehetra. Fa tsy mila an'izany aho. Netiny ray izy tamin'ny tanàna avo anankiray. Dia niresahany Jesosy. Meko anao zao rehetrarehetra zao mba mivonina ny fa efa natolotra izany. Za no souverain, za no manjaka eto amin'ity zao tontolo zao ity, nomendra olombelona ny fanjakana rehetrarehetra. Meko ofo eto anatrehako. Dia meko anao io zavatra tsy anananao io. Amin'izay ianao mpanjaka an'izao tontolo zao, za rery ihany ny ao amboninao. Ozy Jesosy tsy mahaliana azy ny zavatra zany. Jehovandriamanitra ao rery ihany ny ankofanao, izy rery ihany ny tompoinao. Zay tsy ananan'ny olombelona no proposen'ny devoly aminy. Zay tsy ananan'ny olombelona no hitaritany devoly atsika. Rehefa mitady zay tsy anananao mandrakariva ianao, dia tsy hitanao zay nomenanao. Ary rehefa tsy hitanao zay nomenanao, dia tsy mifaly ny ao am-ponao ao, fa mitady foana. Amin'izao vanim-potoana izao zao, tonga vakansa, hitanao mikorofodrofoka ny olona ny ambadika any. Ianao mety mbo tsy afaka amin'ity ndray mitoraka ty. Lasa amin'izay latsaka ny ranomaso, dia avoaka lahira, sy ireo ranomaso indraindray makotsa ny tavako. Satria maninona? Le vola fotsy sy ny volamena ny banjiny maso, fa tsy lay raha sosarobidiny Kristy ny vidianany atsika. Ny vidianany atsika. Voavidy anianao io e. Voarainao ve zany zavatra zany? Raha hiala eto ambonin'ny tany anie ianao io andova fiainana mandrakizay. Ianao io ange ka tsy ahoana moa le fomba fiteny teo, tataova-ketra tsika zany, tsy tataova-pahotana. Misy teny zay navoaka ny Balama mpaminany raha tsy diso, non tsy zay aloha le lazainy Davida aloha no tiako zarena aminao. Salamo 2:3 ataon'ny olona tsenjery iny. Sambatra ny olona. Sambatra ny olona. Dia jereo tsara dinio amin'izay ny teny iny. Zao ny voasoratra. Zao ny voasoratra. Sambatra ny olona zay voavela ny elona sy voasarona ny fahotana. Izy tsy niteny hoe voafafa, fa voasarona. Inona ny dikan'izany voasarona? Ity le telefona dia saromana. Nanjavona ve le telefona? Ao ihany le telefona. Fa mba modina fepenina fotsiny dia rehefa miala ity dia hita ndray le telefona. Zany efa niainandry Davida. Fanaroma-pahotana, satria tsy mahafafa fahotana ny ranjan'akomby sy ny ranjan'akondry. Fa zay dia efa nitondra fahasambarana ozy izy Davida. Dia manao ahoana? Ataky ny ahoana kosa ny tena tokony ho fahasambaran'ilay olona izay nanjavona le fahotana. Zay nanjavona. Ary tsy nanjavona fotsiny amin'izao, fa nisy vidiny, fa nisy nandony vidiny ilay fahotana. Fa rehefa tsy tsapatsika zany, ozy tahaka ny jiosy. Rehefa tsy heninao ny valeur-pahotanao sy ny valeur ny asa ratsinao, ny olona ny ampigadrana ny mahafantatra ny valeur ny fahotana. Ny olona ny ampigadrana ny mahafantatra ny vidiny zava-bitany rehetrarehetra. Izy moa le olona amin'ny Baiboly le niteny indrisy lafo loatra ny vidiny zava-bitako. Satetiko nisy an'izay ao anatin'ny Baiboly ao. Le ny faiziny izy. Dia lafo loatra ny vidin'izy zany ozy izy. Tena enjana be zany zavatra zany. Fa rehefa tsy azotsika izay zavatra zay, dia fiaina kelitsika eo foana, zavatra tsy metimety eo foana. Izay avaiza fa kapanava amin'ny devoly. Raha tsorina le izy dia le mofo iny foana. Dia mofo fa kapanava amin'ny devoly zany le nataon'i Jesosy. No na zany.
no laza iny ihany ny tena zava-dehibe le fakapana izay entiny devoly teo anatrehan Jesosy meko anao zao rehetrarehetra zao le tsy anananao iny foana mitady zay tsy ananany foana ny olombelona zay natiora-pahotana ao anatsika olombelona izay natiora-pahotana izay tsy compatible amin'ny fifaliana tsy compatible amin'ny fiadanana fa raha votsy avotsitra ao zay dia mijanonao anatin'ny alahelo mandrakariva ianao mijanonao anaty fikorontanana mandrakariva ianao mijanona ao anaty tsy fifaliana mandrakariva ianao fa amin'ny fotoana ianao mandray amin'izay zao afatra zao ihany koa dia ho an'ny olona rehetrarehetra tsy voatery hotsika zanak'Andriamanitra ihany fa ho an'ny olona rehetra izay mahatsapa sy miaina an'izany zavatra zany fa nenjehana daholo ty zavatra rehetrarehetra ty fa tsy nahita fifaliana tao anatin'le izy mitedavina daholo zao zavatra rehetra zao fa tsy mety le izy zany mahatonga ny olona ny ivelany mandray zava-madomelona satria iny rehery ihany no mampiplafonina iny zany manadiny ny zavatra rehetrarehetra dozy amin'iny izy mahafinaritra ny fiainana zany ao izy vao mahita fahafinaretam-piainana ao anatin'ny rongony ao anatin'le mitsindrona voatapitra ny doziny izy miondray aloha ohatra ny tena heniko mifangery-firan'le fiainana dia tsy foana indray na ny sasany mifoka le orina amin'ny efa mitrotroka vao mahita olona ianao mitrotroka ohatran'izay matetetika mandavataona fa tsy hoe voasery izy akory dia venina tena ty le lazay paster ty le lazay paster fa le mandavataona le maso ohatr'izay foana tady miresaka iny ale izy tena mila foana izy isaka mihetsika dia an'ny everiny fa mampilamina ny ao anatiny isika na dia zanak'Andriamanitra ary rehefa tsy velona ao anatsika ny zava-bitany Kristy ho atsika rehefa isika mitady foana n'lay tediavintsika sy lay heritsika sy lay tsy ananatsika na inona io na inona manomboka amin'ny vola mandalo amin'ny zanaka mandalo amin'ny vady mandalo amin'ny tsy fantatro rehetrarehetra tsy miadana ianao tsy milamina ny fonao fa mikorotana foana ianao satria azo ny mofo verina amin'le ohatra Jesosy tsika azo ny mofo tonga indray mifakapanahy manaraka zay ny asany devoly ka ary rehefa voasoatra fa zay tsy mihinana zay tsy miasa aoka izy tsy hinana dia tsy maintsy miasa devoly mba hinana dia zay ny asany dia vao mainka ny ampy ihany koa le verse nambaran'i Jesosy hoe za nahita ny Satana latsaka toy ny varatra dia miasa mafy izy satria fatany fa akaiky ny androny misy olona mametraka fanontaniana fa maninona misy resaka devoly be amin'izao fotoana andro zao fa maninona atao amin'ny baiboly ohatra ny tsisy aza mihitsy ny tany amin'ny androny Samoela tany amin'ny androny Davida satria tamin'ny androny Jesosy dia nalatsaka toy ny varatra izy dia fatany fefakaiky ny androny dia mandrovitsy izy dia inona ny zavatra mitranga zay ny asan'izay proposé an'io olombelona io foana ny zavatra zay ilainy sy ny zavatra zay tediaviny ary mino ahy ianao fa hainy devoly tsenjery io olombelona io fantatry ny devoly na dia miteny ary le olona za tsy mamila za vola makareny za fa niary efa salama tsara dia mety amiko zay fantatry ny devoly zany eny ary tao jerena kely fantatry ny devoly hoe ity olona ity na dia tsy miteny ary mila vady io fantany zany mila vady tondray bogosy anankiray raha zao posipoziny zao a le ohatra ohatr'izao ny zavatra tiany dia ataovy ohatr'izao dia ataovy ohatran'izao le anankiray indray mila vola tondray zavatra anankiray dia zao ny fanaovantsika azy atao miditra ao aloha dia atao bankiropitra rehefa bankiropitra tsy manaiky raha tsy mahomby zany reny casino reny so verinao fa enjana be iny ketrika amin'ireny tsisy olona miditra amin'ireny zany ka mitondra 1 million dia hoe 100 000 ihany laniko ato 100 000 raha voalany 100 000 tsy miverina ody fa milazanao lay 1 million lany hatramin'ny-peratra mariazy ary mety tavela ao satria maninona efa hainy devoly tsenjery psikology enjana be io zay mahafantatra sy mandinika ny tedaviny io olombelona io isaky mihetsika fatany ary hainy tsenjery zao ny fandehan'io
zao fisainan'io atao ohatran'izao io dia lasa ohatran'izao ravo ohatran'izao tsy mety amin'io fa ty ihany ny azy ny tiany dia lasa amin'izay ny devoly miaraka amin'ny proposition rehetrarehetra ianina mila voninahitra ianina mbola tsy amin'izay avo zay le tonton efa solasola dadadada fara rehefa bebe vola reny mila voninahitra reny zao mifakapanao an'ireny le zandrandry tanora reny vola ny ilainy reny tsisy rarahiny reny zay lasa député any sy zay lasa loholom-piangonany tsisy rarahiny any zany raha lakely vo maintso volo kely io ve no proposenao am'zany ndonao atao député sy atao lolona inona rarahiko an'izany ozy loholom-piangonany io zany fa le dadadada fara reny na mitady andao ary tonga de resana fotsiny miteny fotsiny le hoa ianao atao loolona mety aminao zany ve pastera koa zany de mandokandoka tsy na deritreritra ny andera efa nanavatrafatra ny tao atrany farany volantsika mialao fa tratra le fakapana tonga de mijanona ny filana ao anatitsika raha vao mbola zay no mipetraka raha vao mbola tsy miorinatsika ao amin'ny zava-bitany Kristy raha vao tsy takatra ny fanahinao ny ala fofosam-bidiny dia ho alay mpanahy mandrakariva ianao ary tsy ho faly mandrakariva ianao tsy hiadana ianao misy indro kely foana misy manelingelina kely foana dia ozy izy petera ilay olona miadana io mampianatra io le olona faly io mampianatra io ry rahalahy io tsy zavatra mora simba sy mora longa fitanana anareo fa ny rasoan'ny Kristy ry Paoly efa ny anaty figadrana mbola mahita ihany sy mizara fifaliana hoy izao indray aminareo mifalia mandrakariva rahalahy za atao anatin'ity prison ty miteny aminareo mifalia mandrakariva za izay mamelona amin'ny tenanay tsy mitady zay anananay arena sy voninahitra sy vola sy fitahina manokana fa ny antony anaovako an'ity zavatra ity dia renao ny limity napetraka Paoly mihitsy ao anatin'le fanompona izay ataony tsy hoe nandeha akory fanaovana arato dia lasa mpanao arato Paoly dia lasa asa faharoa sisa le fitoriana filazantsara fa ny fanaovana arato dia nataony fotsiny ivelomana mety mandeha le izy mety nisy nalay-pana tao tra mandeha izy zany tonton Paoly tao tohizana le izy ndao exportena raha mbola teo Jodasy tamin'izany tena efa hita ny lalam-barotra tena efa hita ny lalam-barotra raha teo izy Tomasy tsy teo ingaray fa Paoly tena nametraka limite mihitsy ny hoe ny antony anaovantsika an'ity asa ty ivelomantsika fotsiny any apitr'izay vita matsiaro rahalahy tany Toleary nafanafona fanavay tamin'ny fanomponan'ny tompo dimy rahalahy rehatra be tory filazantsara dia inona ny atao ary ka tsika tsy manam-bola dia ahoana zany atao ndao entina mbavaka dia angataka amin'ny tompo nangataka tamin'i Jesosy ry rahalahy Jesosy eo manarato ny ainay meo arato zay Jesosy men'ny tompo arato ry zalahy dimy lahy izy na narato fa azo le arato lasa mpanjono ry zalahy lasa mpanjono nefa ny tanjo le izy anaovana investissement amin'ny filazantsara le arato fa lasa mpanjono rovotra le arato avy eo vao tonga saina voakapoko ny tompontsika rahalahy ozytsika tamin'ny tory filazantsara ny ataontsika nefa tsika lasa mpanjono itsika io raha vao misy ny zavatra mihoatra ny anatitsika any dia tratra mifakapanahany devoly foana mifalia ianao ny amin'ny androany satria androany ianao voavela heloka amen mety marary ianao androany fa voavela heloka ianao mety tsy ampy vola ianao androany mbola iresaka amin'ny pastera zao rehefa mifarany pastera mba ohatra mba fa voavela heloka ianao mihoatra lavitra noho ny vaovao hafa rehetra zany zavatra zany efa isasaka ty volana mbola tsy voalony ekolazy ankizy zao mbola tsy nazo bulletin ihany tsy manaiky mihitsy ny sekoly fa tena hoe ohatran'izao tsy tafiditra tsony tsy isy renouvellement tsony fa ny anareo ohatran'izao foana zany n'olona ny tompo vavaka tony tsy ampy vola marary mihitsy ny fotratran'izany dia misy mitaraina misy manao tatibolana any amin'i Jesosy zany ny ianao ry Jesosy zany noho ny olona ampivavaka tsy ampy vola Jesosy akombony ny vavan'ireo ireo ampisehoy azy Jesosy fa sambatra izay miaraka aminao tsy ory ny zavatsoa zay miaraka aminao zany no fikafika evangelika zany ko raha tsy dadasineny izy ity ko azo atao an'izany
ny tompo mahalala tsara mihitsy hoe tsy zany fandehan'ity anaka fa ifaleo aloha ny androany. Inona ny androany na tsy mahazo ninina ary ianao androany fo fela reny elokao fo soratra ny an-danitra reny ianaranao. Inona ary vaovao hafa tediavinao tsara mihoatra noho izany. Fodio daholo olo masiny ianao io mijoro eo anatrehan'Andriamanitra. Afaka miantso abaray ianao. Israely tsy mahazo manao an'izany satria manino voasarona fotsiny fahotany. Davida ary tsy afaka manao abaray izany. Fa kio salamo ray manontolo raha misy miteny aho hoe ray eo tsisy an'izany aho. Testamenta taloha ray manontolo vakio raha mahita an'izany ray zany ianao no blasfémie zany. Tsy azo atao fady tanteraka no miteniteny foana an'izany zavatra zany. Rainao avita izy io. Ataon'ny mpisorona mahita raharay ianao raha iteny an'izany ao anatrehany zareo hoe le raitsika avy any an-danitra tsisy an'izany mangina ianao diran-doza amin'izany tsika. Fa isika afaka miantso abaray. Isika afaka mifaly sy miravoravo manana ny anarantsika voasoratra ao am-boky ny fiainana. Fa rehefa izay mipetraka ao anatinao misy tsiky maniry ho azy eny amin'ny tarehanao. Dia takatra ao ny tenen'i Petera hoe vola fotsy volamena tsinitsininy zany. Na tsy manana na ray grama za satria hatramperatra mariazy efa lafo tsinitsininy zany rehetra zany. Fa ny any atao anatiko ato misy fanadiovana sarobidy, misy ranony zanak'ondry tsy misy kilema, misy natioran'Andriamanitra nomeny aho. Za dia zanak'Andriamanitra, za dia olona voadio ny rany Kristy, za mandehandeha io olona andova ny lanitra. Za tsy matahotra ny amin'izany. Tsy matahotra sao dia diran-doza eny an-dalana eny. Tsy matahotra be dia be ny kristianina mbola matahotra tsy mahita ny tantarany amin'ny testamenta taloha dia manao alefa vavaka ohatran'izao hoe fa inona ny fahotako Andriamanitra. Za taloha mba mahay an'io salamo 51 io fa amin'izao fotoan'izao tsy zanontsony raha lasianabavy. Ho an'i Davida ny salamo 51 aza manaisotra ny fanahinao masina atao anatiko tsy hanaisotra an'izany izy. Efa voavidin'ny Kristy ny fahotako rehetra tsy midika zany inianota sanatry izany. Petera ve inianota lay nahita ny asarobidiny fividianana azy sanatry izany. Marary any anatin'ny fony ny zavabitany. Fa na marary tahaka ninona tany anatin'ny fony ary efa voavidin'ny Kristy zany zavatra rehetra zany. Dia mifaly sy miravoravo noho ny amin'ny zavabitany Kristy. Amen. Zay ny afatra ho antsika amin'ity andro anio ity sy hifarana antsika. Zay mitrango eo amin'ny fiainanao mitranga. Tsy manao tsinitsinina an'izany aho. Tsy manakely an'izany aho. Mafy zao zavatra iainantsika izao. Mahoro zao. Zay ny mampatonga antsika mifampizara eto. Raha misy olona mila entinam-bavaka, avy ho entinam-bavaka. Ndao hifampizara zay mavesatra sy ny sisa fa mihoatra lavitra noho izany. Bebe loatra ny fitiavan'i Jesosy ianao. Mihoatra lavitra noho izany. Tsy zavatra mora simba na mora loha tahaka ny vola fotsy sy ny volamena no nividianana anao. Mihoatra lavitra noho izany rasoan'i Kristy no nividianana anao tamin'ny lasa ankehitriny aminy ho avy. Ka zay mety ho toy amin'ny fiainanao dia ho toy any ihany. Zay mety ho firindrany dia firindrany arak'izay fandaminan'ny tompo azy eo. Fa zany ny vaovao mafaly lehibe indrindra zay tsy vaovao intsony raha ny tena marina avy efa fampatsiahivana. Kanefa raha voarainao tsara dia hitondra fifaliana indray ho anao. Dia afaka mitery ianao misaotra Jesosy. Fa na inona na inona mety mbola mitranga. Ny fifaliana zay avy aminao, fifaliam-pamonjena zany zava-dehibe ho aho. Amen. Antsika hitsangana ankehitriny. Nomboka hiresaka amin'ny tompo.